Manatitra ny arabo antsika rehetra mpanaraka ny ASMTV indray ny tenako amin'ity anio ity. Tao anatin'izay fotoana elaela tsy nialantsika izay dia nisy ny difibéazana na ny voyage d'études izay notanterahany teo anivon'ny IEFP-ASM tany amin'ny faritra Vakinankaratra tany. Tao anatin'izany dia nisy ny conférence izay natrehan'ireo mpianatra mitondra ny lohateny hoe culture entrepreneuriale. Nanararoatra koa izy ireo mitsidika ny laka Andraikiba. Midiny teny fotsiny ny ekipan'ny ASMTV nanao fanadihadiana mahakasika izany arao ary. Nosokafana tamin'ny alalan'ny conférence mitondra ny lohateny hoe culture entrepreneuriale na kolotsain'ny fandarana ny fandaharam-potoana. Natao hanomezana aingam-panahy sy fahalalana fototra ho an'ireo mpianatra momba ny tontolon'ny fandarana ity atrikasa ity tamin'ny alalan'ny fizarana traikefa torohevitra ary fomba fijery. Ilay zany fifampizarana ny tena marina fa sy tena hoe conférence moa zany hoe fanomezana ny ankizy fahalalana ahafahany miatrika an'izany hoe fandarana zany satria efa troisième année izay misy mobiliser jeunesse plan ireo ankizy ireo zany hoe hoentina hiatrika avy hatrany lasa satria tsy voatery hiditra ho tafimy-sehatry miasa daholo ny ankizy fa mba manao an'ilay fandarana zany izay zany ny fotom-pivelomany ho asa ho ataony aorianany ireo avitany fahavitan'ny fianarana ka fampitana an'izay sahady dia izao na ho an'ilay première année na deuxième année troisième année izay rehetrarehetra izay dia mizay afaka miatrika avy hatrany tontolon'ny sehatry miasa. Conférence teo moa zany basé amina resaka entrepreneuriat zany hoe fandarana dia nisy fananarana vitsivitsy betsabetsaka teo momba an'izay resaka entrepreneuriat zay. Zava-dehibe an'ilay conférence natao teo misy tombontsoa be ilay izy satria izay manao gestion dia ilaina amin'ny rehefa hiasa izany dia tena ilaina be ilay torohevitra teo. Ny laka Andraikiba dia iray amin'ireo farihy malaza ao Antsirabe. 7 kilometatra miala an-drenivohitry ny faritra Vakinankaratra, malaza amin'ny hatsarany sy ny filaminany. Ity farihy ity dia toerana tian'ny mpizahatany sy ny mponina ho amin'ny fialan-tsasatra, fitsangatsanganana ary fisaintsainana. Mahita tsara ny paysage eny ampovoany eny nareo makamaka rivodrano eny. Misy paysage be dia be dia afaka mivisiter tsara mahita tsara ny centre eny fa tsisy fadifady ny rano zany na mihinana kisoa nareo na mihinana mortadelle tsisy fady. Aty Antsirabe moa zany no safidianina satria aty Antsirabe no azo lazaina hoe be dia be orinasa raha hoe eto Madagasikara dia izay no antony nandehanana aty Antsirabe tafiditra ao anatin'ny zavatra ianaran'ny zareo mihitsy moa zany hoe visite d'usine satria ao anatin'ny cours ihany koa satria hoe mianatra zany atao hoe comptabilité analytique d'exploitation fanina moa zany ilay mpianatra tsy hoe hianatra dia hiasa amina orinasa fa mety any aoriana any mety hanangona ny orinasany manokana moa zany ilay ireo mpianatra ireo. Ny lettre mamniaina sy ny orinasa Star no anisan'ireo orinasa nitsidihan'ireo mpianatra mandritra n'izany voyage d'études izany. Nisy ihany koa ny séance de partage niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra. Arao ange. Nandritran'ny fitsidiana nataon'ireo mpianatra dia nahafantatra bebe kokoa ny lettre mamniaina izy ireo, orinasa iray niorina ao Antsirabe tamin'ny taona 2004. Lettre mamniaina no nitanany larina voalohany amin'ny famokarana fromage eto Madagasikara. Miara-miasa amin'ireo mpamokatra ronono misa 570 izy ary manana tambazotra fivarotana misa 9 ao Antananarivo sy Antsirabe. Tsy mahay fromage vao hianatra dia lasa se documentaire zany misy biblioteka ohatrany site Rembato Makangely any Antananarivo aty Antsirabe dia misy documentaire tady bokotany mijery Google dia nanao application mianatra ilay zany dia nanao tsy tonga dia mety faralefa dia nanitsy arak'izay tena dia nanatsara tsikelikely olona roa moa zay tao voalohany avy eo telo avy eo efatra avy eo dimy niakatra 30 litre ny etombohana afaka 2 ans toerena 300 litre
afaka filotoana niakatra tsikelikely zany zao moa izy efa nisy mahery moimena koa tsy haiko hoe nahazava azy ve zay zavatra zay fa tonga atao fatako hoe ohatr'izao manao fromage ohatr'izao dia mampoko le machine mandeha par étape be zany le izy araka amin'ny fahazavana tao dia mahafinaritra rehefa amin'le visite teo mila manana fahasahina rehefa angara dia mila manana esprit de compétition na hoe compétitive satria mila mandray décision fixe ary matra olona iray rehefa anjara nandritra ny fitsidiana ny orinasa star izay niorina tamin'ny 1970 anisan'ny lehibe indrindra amin'ny famokarana zava-pisotro eto Madagasikara dia nahazo fahalalana ireo mpianatra momba ny fitantanana sy ny dingana amin'ny famokarana toy ny fanodinana fanajanan'ny kalitao ary ny fipetra ara-pahasalamana sy ara-tontolo iainana arahina Tara moa zany dia tena anisan'ny orinasa tena goavana sady ngeza no tena hoe indépendant dia manarak'izay ny zavatra mihodina amin'ny zareo moa zany tsisy zavatra very mihitsy na tavoangy io na vaky ary ny tavoangy dia ahodina foana anamboarana zavatra hafa indray fa tsisy ninona very. Zavatra voaraiko tao amin'ny star zany a dia ny matière première ampiasain'zareo matière première ampiasain'zareo a zareo mampiasa malta dia mampiasa houblon dia mampiasa levure dia mampiasa rano koa ankoatran'izay koa dia ny fitaovan'zareo efa manara-penitra be koa efa mivoatra be. andeha hitododo any Antananarivo amin'izay ireto mpianatra avy ao amin'ny IFPA ASM ireto rehefa avy navita ny voyage d'étude tany avakina karatra nandritra ny 7 andro. Nafinaritra ny fiarahana afa-po ihany koa ireo mpianatra. Mariana moa fa mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny cours de vacances raha mahaliana anao izany. Eo Maharoa Tsimbazaza no misy ny birao dia manentana anao hatrany anaraka tsy tapaka ny ASM TV na amin'ny Facebook izany na amin'ny YouTube. Mandra-piona tompoko.